Amin'izao fetiny ray izao ndao apetrakintsika fa Andriamanitra ny loharanony zavatra rehetra. Andriamanitra ray mahavita ny hoavintsika. Izay indray no jerentsika androany aiza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra tompoko ary faly manokana miaraba ny ray rehetra amin'izao fetiny ray izao. Miaraba manokana ny ray ara-panahy. Andriamanitra ray mahavita ny hoavintsika. Ary satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra ho ao am-pontsika ny fanahany zanaka antsoina hoe Aba ray eo. Ny dikany hoe Aba ray Andriamanitra te anakaiky antsika. Andriamanitra ray eo amintsika foana ao am-pony manokana ianao. Izany hoe afaka antsoina hoe Dada ray na hoe Aba ray. Andriamanitra tompony tany, tompon'izao rehetra izao no manaiky antso antsika hoe zanaka. Ho an'izay eo anivon'ny ray aman-dreny, Andriamanitra rainao. Ho an'izay efa tsy manana ray intsony fa mety efa lasa ny rainao, tsy mamofo tamandry akory, na tsisy ray intsony ary ianao dia mbola manana ray foana. Izao no lazain'ny ray masin'i Israely teny namorona azy: ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ary ny zanaka sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Hoy ny tenin'Andriamanitra: amin'ny zavatra ho avy no antanio Tsy ny teny izy hoe ny amin'ny zavatra androany fa amin'ny zavatra ho avy. Ary Andriamanitra te hiteny hoe vitako ny zanako. Vitan'Andriamanitra ianao sy ny zanakao sy ny taranakao. Vitan'Andriamanitra no avinao. Vitan'Andriamanitra ray ianareo mianakavy. Te hilaza aminao zay androany, vitan'Andriamanitra ny zanany. Ataovy azo antoka fa zanak'Andriamanitra ianao. Ahoana nahafantarany hoe zanak'Andriamanitra tsika? Zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, fotoana androany ahafahanao mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ary amin'ny fotoana ianao mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao dia lasa zanak'Andriamanitra ianao. Ny fijerin'olona ohatry ny hoe mampalahelo izany, fa hoy Andriamanitra aminao: zanako io, tiako io. No avinao tsy arak'izay ahitanao anazy fa arak'izay ahitan'Andriamanitra azy. Izay tsy vitanao, vitan'Andriamanitra rainao. Tsy mety tapitra ny fahaizan'Andriamanitra aminao. Na efa mety be ny fiainanao, na tontono ny fiainanao, na mety ao anatin'ny fahasahiranana mafy ianao amin'izao fotoana izao, tsy andrasan'Andriamanitra amin'ny hafa ary tsy fanjanany amin'iza n'iza fa tian'Andriamanitra ianao. Ny zanany dia asany tanany. Hoy Andriamanitra ray misakambina aminao hoe courage fotsiny ianao fa vitako ny fiainanao. Misy zavatra tsy possible mihitsy ny hitranga ny fiainantsika fa possible vitan'Andriamanitra ray. Izany mahatonga antsika tsy mety kivy mihitsy. Ny afatra androany aiza mety miala amin'Andriamanitra ray mandrakizay. Courage daholo ny ray rehetra, courage ihany koa ny reny rehetra, fa Aba ray mahavita ny tsy vitanao. Vavakantsika tompoko. Misaotra Andriamanitra fa ianao sady Andriamanitra no tompo, Andriamanitra nefa ny manaiky ho rain'olona tahaka anay. Zanakao sy asan'ny tananao zahay. Olombelona izay voafetra ihany ny takatry ny sainay sy ny tananay. Indreto izay mety efa misy aminay fa manana fiainana mety be, mbola mila anao Andriamanitra ray. Misy aminay mety atontono ny fiainany, mila anao Andriamanitra ray. Misy aminay ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao, mila anao izahay. Fa ianao dia Andriamanitra mahavita anay. Ampio izay hitoetra aminao ary tsy ala aminao mandrakizay. Amen. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia aiza adino ny misabonina amin'ny page na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube na amin'ny TikTok na amin'ny Instagram. Dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray. Veloma tompoko.